Salama tompoko. Lasain'ny doktorina numéro 11 tsika androany andao resana manokana amin'ny tiany hoaintiany amin'ny fiangonana. Inona no antsoina hoe fiangonana? Rehefa miresaka fiangonana tsika dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny trano iovavantsika etsero io misy rindrina efatra dia misy tafo dia misy lakroa eny ambony eny dia misy tilikambo ny sasany misy lakolosy ny sasany ao anatiny. Amintsika ny fiangonana dia trano fivavahana. Jerevantsika nefa ny teny nakana azy dia avy amin'ny teny grika milaza manao hoe ecclesia. Inona antsika ny assemblée na koa hoe fikambanana olona vitsivitsy na maromaro zany mivondrona amina toerana anankiray. Zay ilay izy raha ho adikatsika tsotra mihitsy raha mamaky tsika ohatra atao amin'ny Asana Apôstôly 9:9 dia misy tenin'Andriamanitra ato milaza ny sasany ny andro zavatra iray ary ny sasany kosa zavatra fa niorikorika ny olona vory teo ka ny ankamaroany tsy nahalala zay antony angonany teo kory. Ny ankamaroany ozy izy tsy nahalala zay antony angonany teo kory. Amintsika rehefa miresaka hoe misy olona miangona ireo dia hoe olona mivavaka izay. Ilay tantara eto nefa tsy milaza fivavahana velively mihitsy fa olona mba juste ny vory teo fotsiny tamina anton-javatra hafa mihitsy ary eo nefa dia natsoina hoe niangona teo. Ary raha jerevantsika ny texte original dia ecclesia mihitsy no anambarany azy satria izay mihitsy ilay izy ny fiangonana dia tsy io trano be io kory voalohany indrindra fa ilay olona izay miangona na mivory ao anatiny ao. Izay no antsoina hoe fiangonana voalohany indrindra. Raha jerevantsika tia Matthieu 5:20 dia manam-pirofo mazava an'izany ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera ary ambony ty vatolampy ty no aoriko ny fiangonako ary ny vavady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Teto no nanomboka ny tantaram-piangonana voalohany raha aty amin'ny testamenta vaovao no jerevantsika Jesosy nanambara an'izany teny zany raha raisitsika amin'ny teny tselatra fotsiny le izy dia hoe ianao ny Petera ambony ty vatolampy ty no aoriko ny fiangonako ny dikany hoe Petera dia vato ihany dia tahaka ny hoe aminao ry Petera aminao no andrenako ny fiangonana. Tahaka izay zany no andraisantsika an'ilay teny rehefa jerevantsika tselatra fotsiny. Nefa rehefa jerevantsika tokoa ilay tantara tsy nanorina fiangonana teo kory Jesosy ka hoe ty fiangonana iray ty mihitsy zany no naorina tambony ty vatolampy ty. Rehefa jerevantsika ny tantara tany amin'ny tanànan'i Kaisarea Filipo no nanambarana an'io teny io ary tsy tonga ho azy kory raha tany noho ny safidianan'i Jesosy nanambarana an'izany teny zany satria ity tanàna ity dia tampitendrombohitra anankiray tanàna be vato. Karaha nanambarana an'izany teny zany Jesosy dia tsy tonga ho azy io fa no safidiany manokana mihitsy tena amin'izay toerana izay nanambarany an'ilay izy ary ilay fiangonana izay naorony teo sy natsangany teo voalohany tsy trano be anankiray akory fa fikambanany sy ny mpianatra voalohany indrindra. Teo zany tahaka ny hoe ny officialiseny amin'izay hoe teraka manomboka an'io ny communauté antsika raha raisitsika tsotra amin'ny dikany hoe assemblée ilay hoe fiangonana satria ecclesia mihitsy no anambaran'ny dika teny original ny amin'ny fiangonana koa eto. Ninary Jesosy no safidy manokana an'io toeran'io mba hanambarany azy safidy manokana satria toerana be vatovato hoy ao ary rehefa miresaka vato ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia milaza tsotra ny amin'ny Jesosy izay raha toa ka raisitsika ny any amin'ny Petera 2:2 dia misy tenin'Andriamanitra no milaza fa indro mametraka fehizoro ao zionao dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra indro mametraka fehizoro ao zionao izy dia vato voafidy sady tsara. Manambarany Jesosy ny tenin'Andriamanitra eto karaha no safidiany Jesosy ny toerana nanambarany amin'izay hoe eto no aoriko ny fiangonako makasika ny amin'ilay vatolampy io dia tsy ilay vatolampy loatra kory no andrenany fiangonana fa amin'ny tenany ihany raha aminahako Jesosy no andrenana ny fiangonana raha ho adikatsika tsotra ilay teny dia ny vavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy mazava ho azy zany rehefa ahoritsika eo amin'ny fanorenan'i Jesosy ny fiangonana dia ny vavadiny fiaina tsy hita tokoa ny tsy haresy azy ka averiko ihany tsy trano fiangonana no naoron'i Jesosy teto fa fanambarana voalohany indrindra ny amin'ny fahaterahan'ny fikambanany zareo satria niaraka izy sy ny mpianatra tamin'ity toerana sy ity fotoana teto ity. Mino ako fa
mazava tsara amintsika ny tantara ny aingan'ny fiangonana tany ampiandohana tamin'izany fotoana izany averiko tsara ihany testameta vaovao resaka eto fa tsy testameta taloha efa hafa mihitsy ny contextany raha antsika no mijery azy fa eto amin'ny testameta vaovao tsy trano fiangonana no naoron'i Jesosy voalohany fa ny communauté an'zareo izy niaraka tamin'ny mpianatra ary izay mihitsy no antsoina voalohany indrindra hoe fiangonana eklesia na koa hoe assemblée. Lasa ny fotoanantsika fa hotoizantsika amin'ny heriny mbola betabe ny resaka azontsika haresana mahakasika ny amin'ny ity fiangonana ity satria mipetraka avy trano mantsy zay ny fanontaniana aontsika hoe tsy ilaina tsony ve zany ny trano fiangonana satria ilay fiangonana kay zany dia fikambanan'olona maromaro na vitsivitsy tambatra amina toerana anankiray raha nanorina ny fiangonana Jesosy tsy trano no naorina fa ny communauté an'zareo no nanomboka najorony tamin'izay fotoan'izay dia tsy ilaina tsony ary ve zany ny trano fiangonana inona no mahasamihafa azy ny trano fiangonana hitantsika maso hoe io misy trano fiangonana rindrina efatra sy ilay fiangonana fikambanan'ny olona maromaro na vitsivitsy ho resantsika izay amin'ny fandarana manaraka izay anasako atsika hiaraka amiko tsy tapaka eto amin'ity pejy Cornelio ity ametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samiaro tahin'Andriamanitra veloma tompoko.